Izaho no Jehova. Izaho no Jehova. Zany no dinika rahantsika indray anasako anao mba haharitra hatramin'ny farany amin'ity maraina ity. Miaraba antsika mandrakariva tafahoana somatsara indray milalazo fandaharana efa mahazatra efa tsy androtsika izao afatsika indray miaraka manovo hery miaraka mandinika ilay tenin'Andriamanitra zay fa nilo ny tongotra sy fanazavana ny lalantsika miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanana ny anjaka ao am-ponao dia iaraka vavaka isika mba afatsika manomboka izany tinidinika izany. Rainay eo zay eny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, ray be fitiavana, ray mandrakizay ary ray mpitantana ny fiainanay misaotra anao zahay. Noho ny fotoana sarobidy indray omenao anay ahafahany miaraka mandinika ny teninao amin'ity ora sy fotoana ity. Mamindrafo aminay Andriamanitra ary mamelany elokay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny andininy natao tadina fa manomboka misosa tsy moramora ambavantsika izay voalaza ao bokin'ny Eksodosy toko 5 ka ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa manao hoe ary rehefa afaka izany Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny hoe izao lazainy Jehovah Andriamanitra ny Israely alefaso ny oloko mba nahoandro firavoravona ho ahy ho any nefitra. Fa hoy Farao, iza moa i Jehovah no ekeko teny ka andefasako ny Israely, tsy fantatra izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Ry mpiara-midinika namana, Nahonena ny nahazo an'i Mosesy, ny teny mafy azy Farao. Ary izao dia ny olona indray ny teny mafy ary toy ny hoe nanozona an'i Mosesy. Tsy mora ny fanombohan-javatra, fanombohana manano sarotra. Zay le loha hevitra iarahantsika amin'ny herinandro ity. Tsy mora. Inona no nataon'i Mosesy tao anatrehany izany toe-javatra izany? Inona no nataon'i Mosesy teo anatrehany izany fiaikana, izany monomononana? Nataony reto vahoaka an'Andriamanitra. Zao ny zavatra nitranga tsy namaly izy. Fa lasa izy nitaraina tamin'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, ny vahaolana tsara indrindra amin'ny toe-javatra mahazo anao, amin'ny vahaolana tsara indrindra amin'ny toe-javatra zay lalovanao fisedrana dia zao ny fitarainana amin'Andriamanitra. Ny voalaza eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo amin'ny Eksodosy toko 5 dia indro ny fitaraina Mosesy tamin'Andriamanitra. Hoy izy hoe ary Mosesy niverina ho any amin'i Jehovah ka nanao hoe Tompo, nahoana no nahatonga loza tamin'ity firenena ity ianao? Nahoana re no naniraka ahy ianao? Fahatr' nakanezako tao amin'ny Farao mba hiteny amin'ny anaranao dia nahatonga loza ho an'ity tamin'ity firenena ity izy, nefa tsy namonjy ny olonao akory ianao. Nitaraina Mosesy. Ry mpiara-midinika namana, ny Andriamanitsika dia Andriamanitra azo hitarainana. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra azo idododona. Kanefa teo anatrehany izany toe-javatra izany mazava loatra. Fa tsy hitantsika izany fa tsy faly tamin'Andriamanitra Mosesy tamin'ny toe-javatra nitranga. Zao anefa ny zavatra anankiray. Mahery vaika ny valintenin'Andriamanitra tao anatrehany fitaraina an'ity mpanompony ity. Nahery vaika ny fitarain'Andriamanitra. Dia hoy ny voalaza eo amin'ny andininy toko 1 ka ny andininy voalohany. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, ankehitriny ho hitanao zay ataoko amin'ny Farao. Fa ny tanako mahery no andefasany azy, ary ny tanako mahery no androahany azy amin'ny tanany. Ry mpiara-midinika namana, hiditra an-tsehatra Andriamanitra. Anao izany amin'ny fomba entitra Andriamanitra. Hoy izy hoe ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao. Mahafinaritra ny Andriamanitra ivavahantsika. Andriamanitra tsy mitaza-potsiny ny fahoriana mahazo ny zanany, fa Andriamanitra mampiasa ny tanany mahery
mba hamonjeny ny tsirairay avy, hiditra an-tsehatra Andriamanitra. Inona ny olona namazo anao am'izao fotoana izao? Inona ny toe-javatra sarotra lalovanao ankehitriny? Vonin'Andriamanitra hiditra an-tsehatra amin'ny fiainanao raha mitaraina aminy ianao. Tsy niteny fotsiny Andriamanitra fa hiditra an-tsehatra, fa izy mihitsy no andray an-tanana ilay toe-javatra. Zao no vao teboka vitsivitsike napetraka Andriamanitra tao anatin'ilay izy manomboka amin'ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahadimy. Dia ho Jehova, ary Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe IZAHO no Jehova. Nampatsivan'Andriamanitra fa izy no Jehova. Ny faharoa dia zao, izao no niseho tamin'ireo patriarika hoy izy hoe, ary Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe izao ny Jehova, ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy tony no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe Jehova tsy mba nahafantarany ahy, ary naoroko taminy ny fanekeko ka nimezako azy ny tany Kanana, dia ny tany fivahinianana izay efa nivahinianany. Ary koa izao efa nandreny fitaraina ny zanaka Isiraely, ary ampanimpony ny Egyptianina ka dia tsaroko ny fanekeko. Misy toe-javatra antoka nomen'Andriamanitra mampatsiahy izy. Izao ny Jehova, izao no niseho tamin'ny patriarika, efa nanorona ny fanekeko aho, ary nefa nampanantena fa nome azy ny tany Kanana. Ifareko ny fitarainany, tsaroko ny fanekena nataoko, ary me anareo ny tany nampanantenaina. Mahafinaritra ry mpiara-midinika namana fa Andriamanitra miditra an-tsehatra eo amin'ny fanombohana asa anankiray, eo amin'ny toe-javatra mafy lalovan'ny zanany, dia Andriamanitra manome toky. Veribery ilay teny manao hoe IZAHO, IZAHO no Jehova Andriamanitra reo. Izao nanao an'izao sy izao, ka mahazo matoky ianareo, fa ataoko izay efa nampanantenaiko ho anareo. Ry mpiara-midinika namana, tsy mandainga Andriamanitra. Amin'ny fomba manetiketika no anambaran'Andriamanitra fanao zavatra ho an'i Isiraely izy, no maha-Andriamanitra velona ho azy. Andriamanitra velona ny Andriamanitra, ny Andriamanitrao. Voalohany, hoy izy hoe hitondra anareo hivoaka avy tao hivoaka amin'ny ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaovan'ny Egyptianina. Amin'ny andininy fahaenina sy ny andininy fahafito no ahitantsika an'izany teny izany. Hanafaka anareo amin'ny fanompona, ary sanjy ahindritra sy fitsarana no amonjeko anareo, ary alaiko ho ahy ianareo ho oloko ary ho Andriamanitra reo aho. Ry mpiara-midinika namana, Andriamanitra no atanteraka an'izany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Ho Andriamanitra reo aho, ary ianareo ho oloko ho Jehova. Mametraka fanontaniana, ekeko fe izany fandaminan'Andriamanitra izany. Ireo asa efatra nataon'Andriamanitra, ireo no miantoka sy mampitoetra indray ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany. Ry mpiara-midinika namana, tiako ny laza aminao fa tolotr'Andriamanitra maimaim-poana sy ampitiavana ireo fanomezana amonjena anao ireo. Fanomezana maimaim-poana, fanomezana omeny ampitiavana, nanao an'izany izy tamin'ny andro lasa, ary mbola nanao amin'izany izy ankehitriny. Ary ho anao no anaovany an'izany asa izany. Samy ary mahery fa tsy hamelantsika irery Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra faly ny fonay fa manan'Andriamanitra azona hitarainana. Manan'Andriamanitra mahalala ny olana amin'ny fiainanay ary vonina andray an-tanana hiditra an-tsehatra amazany olana izany. Ampio ary izay atoky anao, ampio izay hifikitra aminao, ka na inona toe-javatra sarotra lalovanay dia aoka ho tsapanay fa ianao no amonjy anay amin'ireny toe-javatra ireny. Amin'araka Kristy nangatana ny vavaka. Amen.